fahavononako ao iaby sy handresy ny kolokolo. Noho izany araky ny fahefana nomena dia intaniko ny rehetra mba anatanteraka ny fanavozana voaraky sy ny paikady, hanafoana ny fisiany sy maty malota, mitandro ny fanjakana tsaratatana, hiantoka ny tany tandalana. Zay antoko ny fagnombiazany aby amin'ny kolokolo. Raha miasa dia za milaza hoe samy manao ny asa tandrify azy. Ny mpanatanteraka be ny tanàna Antananarivo Ramatoa Laura Valomanana manao ny asany miaraka amin'ny ekipany. Za mampanolo-tsaina ny tanàna fa tsy mpanolo-tsaina be ny tanàna, manao ny asako amin'ny mampanolo-tsaina ary nambarako tamin'ny fandraisam-pitenenako androany fa ao anatin'ny mangarara tanteraka foana ny anaovana an'izany. Kosa nefany mailo sika satria maronisa izy ary mety hisy jadony maronisa ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Mandany volatra amin'ny $7,000 na mandidina ny iray tapitrisa ariary mahery ny mpampiasan'ny Liban iray anafara ny mpiasa malagasy. Ireo fitoerana mpandefa piasa no tena mahazo tombony amin'izay ka mahatonga azy ireo misisika amin'ny fandefasana piasa ny ivelany na dia voarara azy izany. Noho ny tsy fisiany asa eto an-toerana ihany koa anefa dia roboka ireo piasa malagasy maheno fa mandray karama $50 na $4 mahery isam-bolana ireo piasa any amin'ireo firenena ireo. Raha ny fanadihadiana nataondra manampahaizana avy amin'ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena misarona ny fifindrammonina dia mbola mitoetra ny fandefasana piasa nitsokosoko any ivelany io. Hitadiavana vahaolana amin'ny fanesorana ireo tsy fahafana mandefa piasa io araka izany no nametrahana ny birao miady amin'ny fivarotan'olona. Io birao io zany ano andinika an'izay anaovana an'izay rehetrarehetra zay fa mbola ho manomboka mihitsy zany le asa. Ny asako moa zany mandokatra ny tena asako dia manao publicité ohatran'izao, publicité amoron-dalana ohatr'izao. Hitantsika misimisy le asa avy efa tonga dia tiako hazavazavainy tiana hoe loko ohatrotry ny ahoana zavao mihitsy zany hoe inona le asa atao, sary ohatry ny ahoana. Le sary le misy ohatra hoe misy entana tiana ampahafantarina mpanjifa zany dia atao publicité amoron-dalana, lokona trano épicerie amoron-dalana reny no lokona ary nanaovana an'ilay sary. Ny 350,000 ny mpiasa malagasy dia tatsapa-mokatra avokoa. Ny 200,000 ihany nefa no misitraka ny fiahiana ara-tsosialy hatreto. Tanjona ao anatin'izao dinika nasionaly izao ny hampiakatra io ta io. Ohatrany hoe afaka fotoana miaingana amin'ny 200 atsika, mety matahatra amin'ny 20% dia ny firosotsika amin'izany lalana zany zava-dehibe. Misy zao ny système médical inter-entreprise atsika manana ny knafy atsika ka ny zava-dehibe dia ny hoe ahoana no anokafantsika ireo institution roa mba ahafahantsika miay ara-tsosialy ny piasa. Hatramin'izay dia ireo mpiasa ty andrenivohitra izay mandoly latsakemoka ihany no mahazo ny fiahiana ara-tsosialy. Miray ora sasany eo nakako an'ity sary ity nandeha farany zay miadana mihitsy nanamorona ny kanal andretany ary dia ny ampahafolony zavatra tokony ho hita eny ity hitatsika amin'ny sarina laiko ity tsy ankiteny izy ity. No comment feokira alefako ato dia ny irany ramora favori. Amora favori, Sale Cristi, Aviana Wadi, Aviana Gura, Manatunana, Fundena Nivana, Azamena Yena, Aviano Fundena, Isale Zanakut, Tunjana Tutunj, Eva Tunga Munch. Tupo, Yena Panuta, Funanda